Ok. Mhm. Alohan'izay moa ahoana ty raharaha faniry soa ty ahoana ny Efa asiantsika manitsika io point ihany ve? Efa direct asika io a. efa na direct asika io. Mhm. Ay moa. Irahantsika mijery kely eo zay rehefa avy eo. Iza moa ny ia efa manomboka misy ola miditra za de miarahaba atsika tsy andrela am'izay mba mitsitsy ny megany olona satria raha malala fa tsy mora koa le izy. Faly miarahaba atsika rehetra ndray mpanaraka ny pejy eto amin'ny RGL sy anareo mpanaraka ny pejy nay telo amby rahalahy mianaka samy hafa ao zany a i Mostanina Rabetsalona manana ny azy manokana ao koa i Mopera fitiavana anona izay manana ny azy manokana sy ireo olona mpanaraka azy dia voalohany indrindra aloha de miarahaba atsika nahazo ny taona vaovao satria zao tsika vao tafaona indray amin'ny alalan'ity fandaharana ity a ho atsika mpankafy ny fandaharana carte sur table rehetra isan-kerinandro moa zay de miezaka ny manao fanentanana eto araka zay azo atao misy vahiny moa de araba tsara tsisy moa de zay eto ihany no fampitarika eto a dia izay no iarabanatsika nahatratra ny taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo navesabesatra ihany ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo iny ary mbola misy farasisany mitaritarika atsika hatram'izao zay mbola manaraka atsika eny fa dia isaoran'Andriamanitra nanome tombonandro fahasalamana mety ao koa ny tsy salama na zany aiza fa matoa mbola velonay na dia mbola nahazo fahasoavana zay ny amin'iny de faly miarahaba ny Mopera atsika izay nasaina manokana am'ty andro sabotsy 3 janoary ty a rehefa nitady ny contaktany a dia ianareo mpanaraka ny pejy isaorana be dia be ny fiaraha-miasa no nanao zay ny fampionanay amy rahalahy de tafahoana zahay de niresaka dia rehefa niresaka moa de kay moa zany efa mifampitady teny ihany fa zao vao mifankahita dia faly tokoa fa zay ngamba ny fotoana ahafahana miaona aminy mbola miarahaba ny Mostanina koa namana ato amin'ny gardien de la révolution androany somary ametraka loko kely tsika loko lafiny ara-pinoana sy araky ny conviction manoloana ny raharaham-pirenena zay ngambany ny hitanareo amin'ny sary famantarana zay nasehonay hatramin'ny maraina fanamiana mihitsy ny fidy an'le sary a sarin'ny Mopera ao anatin'ny akanjo mamopera azy ao anatin'le robe sacerdotal zaho ao anatin'le robe pastoral dia Mostanina ao anatin'le tenue de prière en tant que musulman zay côté ray zay zany a misy zavatra tiana atongavana androany io sujet io tsy de misy mpiresaka loatra matetika amin'ny fandaharana henontsika amin'ny televizion na radio fa nefa ne sujet sensible ary tabou ihany koa manahirana ny sasany zany hoe inona moa zany iarahan'ny silamo sy ny kristianina amy resaka misy mbola manana an'zany problema zany ny mpiray tanindrazana dia ezahana ny mamaha an'zany fomba fijery zany a ny zavatra mahagaga nefa de ty ny zavatra tsara mpahafantarina atsika vao nifampiresaka teo zay telo amby rahalahy mianaka alohan'ny hanomboka hoe tsy vitan'ny mpanao politika ny nampiavana ny malagasy fa vao mainka nampisaraka nampiady ary ny mpitondra fivavahana ihany koa zay nantenaina mba ho dernier rempart toa ohatrany tsy tafavoaka de nahagaga nefany fa ny tanindrazana ndray ny tanindrazana no nampiray le patriotisme io zany zavatra ho anahy zany agréablement surpris aho hoe sady menatra ihany tena zany tahaka ny tongotra marary no vakivaky hoe ny fivavahana tsy nahavita nampiray ny malagasy fa ny tanindrazana no tokony hampiray io izy io pirofo hitanareo io hoe samy manana ny fiaviana izy de avelaky moa zareo hanao présentation hoe iza moa Mostanina fantatrareo izy en tant que gardien de la révolution fa tsy fantatrareo izy en tant que conviction religieuse sy ny fieviny amy fokony misy tia nahatongavana ao ambadiky zay dia atomboko amiko aloha zany a efa fantatrareo aho a fa le côté parcours religieux ve zay lazantsika azy dia za dia avy amin'ny foko Antanosy avy any atsimo ny fiavian'ny papako de ny mamako avy eo Vakinankaratra sy Antananarivo donc zany mandray ilany aho zany sady Antanosy amin'ny abako no
merina amin'ny ilany koa mamanay sy vakinakaratra avy amin'ny fiangonana loteranina ny fiaviako tsy teny hoe malagasy satria za tsy mpiasan'ny fiangonana loteranina malagasy intsony tsy ara précisera zany zay fa manana foto-kevitra loteranina zany zay zany appartenance-ko amina conviction religieuse am'izao moa de miasa amin'ny fiangonana protestant uni de belgique fa ny convictionko de luthérien ny tena misy ahy zay ngamba ny noela fa omeko an'ny mostanina aloha de rehefa avy eo a amin'ny farany omeko an'ny mopera satria izy no invité d'honneur atsika am'ty takariva aty ia misaotra paster ary tokony nomeno amin'ny mopera fa za moa nomeno fitenenana de misaotra mialoha mialatsiny tena tsy mingalohako fitenenana mialatsiny raha mandray fitenenana mialoha mopera fa tsy manaka iarana ihany izy ty afaraka ny fantatra ny maro moa mosy tany rabe tsy alonina mametraka fanontaniana ny olona rehetrarehetra hoe aveza inona mariny izay koa moa mbala problema mipetraka amitsika malagasy satria rehefa mijery ny anarana sy miahiahy foana de manao jugement hâtif am'le olona zay zany ny toetra malagasy ray tokony ovana ihany rehefa malagasy tsika de malagasy mosy tany Rabetsialonina dia voalohany avy any Diego ny mamako moa avy any Ambilobe fa ny dadako a tao a Diego ihany fa olona avy ao Antsohy ao avy any Belanana donc zany a avy any avaratra tapana avaratra mihitsy aho zany Majunga sy Diego zany miaraka nianatra tao a Diego hatramin'ny maternelle hatramin'ny nahazoako baka tamin'ny école catholique zany zany tsara ho fantatr'olona ihany satria ndraindray koa le olona mitsara antsika pastera miteny hoe ny silamo miaraka amin'ny mpivavaka inona zay a zanaka ny silamo a fa kosa nianatra tamin'ny école catholique ny beazy natao de tonga am'izao sehatra misy anay zao de hitako zany fa mifameno zany eo amin'ny fiarahamonina fa matetika ny olona mandika vilana am'le resaka fivavahana amin'ny resaka eo amin'ny fiarahamonina de aleo tsara zavatra mazava tsisy fankahalana zany a fa fanabeazana daholy a zany rehetrarehetra zany ary anisany nazahoako tombony amin'ny fahaizana amin'ny toetra amin'ny fiarahamonina izany fomba fampianarana zany ary isaorako daholy ny mpampianatra nampianatra ny mopera tam'izany nampianatra anay tena nakaneo toy zanaka tsisy hoe ka zanaka kaloafa ozy fitenenana aminay zay fa tena ampitiavana nampianatra anay tam'izany fotoana ny conviction politique moa fa fantatra ny maro fa tsy tenenina fa ny zavatra mampiray androany satria izy moa teneniny pastera teo hoe matetika raha miresaka fivavahana de fanditra foana zany ny gasy samy gasy fa zavatra tianay avoaka androany a ny mahamalagasy aloha ny tokony natao amboniny rehetrarehetra zany natao hoe souverainisme teraka ny souveraineté ny malagasy atsika le firaisan-kina fiarahamonina matanjaka zay a atsika vao mitaky zavatra hoe hiady vahiny zany itsika ary tsy mahay mifankaty isika samy malagasy ahoana moa ny ataony namana ataontsika hoe namana ihany reo satria havana samy malagasy de le miandrahandra miantsiady amy vahiny isan'andro amy raharaham-pirenena am'izao hoe tsy mila an'izao tsy miankaty an'izao isika malagasy ary a tsy mahay mifankaty zay zany tema koa anisan'ny tiako tondrana ny adihevitra atsika androany a am'le fifankatiavana am'le fanorenana ny souveraineté tsika malagasy a de tsy ho lava resaka moa za fa misaotra nareo nanome fitenena de ameko any mopera ny fitenenana makasitraka ny pasteur de makasitraka ny mostanina koa ataoko hoe hafaliana lehibe no idirako ato anatin'ny fiombonantsika sy ato amin'ity plateau ty de efa mpanaraka anareo mirahalaro fogna manaraka foana indrindra manaraka ny pasteur am'le voatsinampy
efa resadresahako kely ihany moa. Ny tena anarako a Rakotondrainy be Philippe Joseph ny tena anarako, zay zany tena anarako lava mikopy. Fa nonna io a de karazana surnom hatramin'ny mbola kely de fa tsisy mahalala hoe Philippe Joseph zany fa de hoe nonna zany ny alalan'ny olona de izay no nataoko anatin'le pseudo ny Facebook hoe fitiavana nonna moa zany a ao anatin'izay. Misy anankiray ihany koa nanaovako azy hoe fitiavana satria ny tena tao anatin'ny eritreritra koa de hoe le fitiavana ny tanindrazana tamin'ny mbola namoronana ny Facebook voalohany. Zay ny tena dikany nanaovako an'le fitiavana nonna io. Mazava loatra araka ny voalaza teo a de hoe za de mopera katolika. Navita moa zany ny fianarana zay fifanana mahakasika ny mahapretra tany amin'ny petit séminaire, ny grand séminaire. Vita zay a de avy eo a tamin'ny 3 septambra 3 no hamasinina pretra teny Fandriana. Za zany tena Betsileo a taty tanàna Fandriana. Dia eto Ambositra moa zany zao no miasa am'izao fotoana zao a. Fa tena da hoe adiditsy andraikitrako zany dia talena radio Maria, izay no adiditsy tena andraikitrako zany am'izao fotoana zao. Nisy fotoana ataoko hoe nianatra tany Italia, nianatra tany Roma aho a mahakasika ny communication zany. De rehefa avy any a dia taleny ny Radio Maria. Tao moa Radio Maria Madagasikara zany le satria eto Ambositra ihany no misy an'le Radio Maria aloha zao ka zay nanaovana azy hoe Radio Maria Madagasikara. De am'izao fotoana zao a efa misy ihany koa ohatra hoe ny any Dego any amintsika any zao a atsy hahazo ihany koa ny Radio Maria am'ty février ty mino aho a mety ho tonga soamatsara ny Dego any a ny Radio Maria. Raha mamiombona moa zany zay a. Ny Radio Maria moa dia miparitaka eran-tany eo amin'ny 720 ny firenena misy ny Radio Maria am'izao fotoana zao. De ty zany no Radio Maria tia Madagasikara de zay no anaovana azy hoe Radio Maria Madagasikara fa eto Ambositra no misy azy zany. Dia ao anatin'izay a dia anteneniko teo hoe raha tena atao zany atao ny fiaviana zany dia eto Fandriana kaiky ihany zany no misy anahy tsy alavitra akory a. Ary Betsileo avy eto a ny tegnako zany. Maromaro ny lalam-piainana moa zay nidiavina fa tsy kelikely de ho hitatsika eny fa ny anankiray ataoko hoe tena mampitambatra ary tena nanaitra anahy le teneninareo mirahalahy teo indrindra ny tenenin'ny Mostanina teo mahakasika ny hoe le fitiava-tanindrazana. De ny tenenin'ny pasteur teo ihany koa hoe ilay maha-malagasy a mampitambatra antsika. Io zany tena zava-dehibe ary ataoko hoe sika rehefa anatin'ny fivavahana indraindray dia lay zavatra mampisaraka no ahindrahindra hoe nay katolika, nay FJKM, nay musulmane, nay ohatran'izao fa tsy le zavatra mampitambatra fa le mampisaraka indraindray no ahindrahindra zany. Ka zava-dehibe ho anahy ny miaraka aminareo mirahalahy am'ty fotoana androany ity a, indrindra miaraka amin'ny Mostanina zany tena ataoko hoe tena fahasoavana ngeda be ho anahy zany anatin'ity androany ity ka de misy matoky fa nidinidinika antsika telo mirahalahy eto a hitondra soa fahombiazana ho an'ny firenetsika, ho an'ny Madagasikara, ho an'ny vahoaka izay mba eritreretintsika de akintsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra andavorariny azy. Fa rehefa miasa tsika de Andriamanitra koa miasa manampy atsika. Tompoko misaotra betsaka mopera. Arak'izay moa dia ny tanjona tsy aorinan'ity fandamina ity tsy hijanona fotsiny hoe Facebook io moa no fanakiana ataony hoe nareo izy mijanona ho resaka fotsiny ao amin'ny radio sy télé Facebook. De azavaina amin'ny olo ihany moa ianao moa mopera nanao communication mahalala bebe kokoa noho zahay fa communication ty fanetanana fotsiny ho an'ny olona iroso amin'ny lalindalina kokoa. Zany hoe zao sary hitanareo zao zany de ahitana hoe tsika afaka miotra an'ilay le fampisaraham-bazana ninina napetraka zany teto amin'ny firenena hoe napedina zany tsika malagasy. Ary anisany ady fototra napetraka eto gardien de la révolution le hoe tsy maintsy ahoana ny ambolena ao anatin'le malagasy le hoe tiako ny fireneko, tiako ny tanindrazako. Satria io misy maso ny potehany mpanao politika ny fandimby tsy teny fotsiny tsika ny teo aloha fa le hoe le fitiavana le izy nisy tena philosophe frantsay anankiray Jankelevitch zay miteny hoe
nampifandraisiny amin'ny fampianarana ny école rabinika anankiray nafinaritra ao izy hoe ozy izy ny rabony hoe ny zavatra tiana hony a tsy mba amidy zany. Ohatra zao ny olona peintre misy mpanao hosodoko zany a tena tiany le tableau de tena à un moment donné ozy le vrai artiste zany a tsy fony le tableau satria misy histoire misy ifandraisany am ohatra hoe mety misy zavatra sarotra nalovany dia nanome inspiration azy nanao any hosodoko dia lasa ohatrany hoe misy roy ifandraisany zany a isy le tableau de mety lafo vidy le tableau de tambatambaziny izy ao fa vidina izao million d'euros de mety afony tsy fidiny any rehefa tena sahirana izy fa marary izy zany hoe sarahana am'le zavatra na de sandaina vola ary de ohatry zay koa izy ny tena vrai paysan eo zany idirantsika am'le resaka hoe le fitiavana hoe inona ny rôle ny fivavahana amin'ny fitiavana an'le tany fa tsy hoe le fivavahana miandrandra lanitra fotsiny hoe rovina zay no any an-danitra le Andriamanitra de hoe ny vrai paysan ozy izy a dia misy fomba fiteniny azy hoe il tombe amoureux de ces terres tena tiany io taniny io izy tena ohatrany hoe miresaka amin'ny zanany izy miresaka amin'ny famboleny io amin'ny fiompiany io tena hoe ao zany mifony sy ny sainy ray manontolo e de tena hanika marary izy raha ohatra ka zay le mahatonga le hoe esorina amin'ny olona ny taniny satria tsy resaka hoe fananana fotsiny le izy tsy resaka hoe veritany ohatrany atsika le hoe am'izao moa malaza be le hoe aferafera amin'ny tany any amin'ny domaine sy ny topo sy ny fa misy histoire io tany io am'le olona misy tantarany hoe teto ny latsany tavoniny teto ny ray aman-dreniny teo ny nahitany vady teo izy niteraka ny zanany donc zany a la terre le tany tantarany izay zavatra zay zany ahoana ny défi atsika hamerenana zay amin'ny gasy hoe io tany ambolenao io fiompiana ataonao io tany razanao io aza eritreretina ho fitaovana azo amidy io fa eritrereto hoe ohatrany hoe amin'ny teny mialatsy moa miteny amin'ny hébreu za nanao testamenta taloha de passionné amin'ny teny hébreu de mahavariana fa mitovy amin'ny teny hébreu ny terme ilazana ny tany sy ny kibony vehivavy hoe mitanjaka ny voanao ataony akiboniny eny ozy izy ary mitanjaka ny virenanao any amin'ny tany de le terme io zany mitovy mihitsy le terme hoe roham zany hoe kibo de le kibo la mer nourricière zany le tany kibo miteraka manome aina nefa koa ainy koa iverenana fahafatesana ohatrany hoe fiarovana zany donc zany ahoana za zao anisan'ny zavatra mampiasa ny saiko misy ahoana ny hamerenana zany ao anatin'ny sainy malagasy hoe tanindrazana tsy hoe amidy fotsiny fa hoe tena misy tantarany amiko io misy famatorany ao de rehefa mipetraka am'izay zavatra saro-piaro amin'io izy de rehefa saro-piaro amin'io izy de lasa tiany ny tanindrazana de mipetraka le patriotisme fa mahatonga le patriotisme tsy hisy tsony zany ozy izy ireo mpandinika ireo de satria efa lasa ohatrany hoe aonary zany tsy haiko manazava azy amin'ny teny malagasy lasa chosifier le tany lasa hoe ohatrany hoe zavatra fotsiny ohatrany hoe io zany hoe io misy tôbila de amidio any ranga io fa tsy misy lako an'io na io misy akoho de amidio any io fa zay zany ka any zany le objectif atsika hoe ahoana ny hitrandrahana ny lafiny ara-panahy le ara-panahy resaky eto le fivavahana le finoatsika mba hitiavany olona ny taniny asabe miandry atsika am'izay de zay no niatsona atsika eto ifanakalozany hoe manahoana ny ohatrany amin'ny tontolo katolika zao manahoana ny fomba fijerina nareo katolika mopera na de tsy mifampionimana atsika zay raha tsy diso ao aminareo ao misy an'ilay nafinaritra azy zany nanaraka fiofanana atao amin'ny tatia belzika le hoe doctrine sociale ny fiangonana tena nafinaritra le izy ary mialatsiny ahiteny hoe velom-pelonana kely misy fa tsy manana an'io zahay protestanta zany fa nefa ndoza hoe zany zao tokony ho volovolena ao anatin'ny sain'le gasy hoe tsy mba azo ampindraminareo katolika ny firenena ve io doctrine sociale anareo io ho an'ilay fiarahamonina mba hahatonga an'le olo anana zany toetsainy zany tsy haiko échange zany ohatray koa mositana hoe amin'ny finoana silamo manahoana ny resaka lien amin'ny tany sy le hoe tanyrazana tsy haiko mety misy azo ifampiresahana ve ny am'izay mety andray kely paster de avy eo mostanina ny anazy zany aloha tonga de soriko mety hoe tena azahoany loatra maromaro moa ny mijerentsika anatina Facebook sy rehefa mety hijerentsika rehefa avy eo za tonga de miainga am'le hoe ny mpanao politika malagasy tena sy tia tanindrazana tena hoe sy tia tanindrazana zay aloha ny tena hoe aleo ahitsy zany hoe raha nisy teto tia tanindrazana efa tsy ohatran'izao tsika malagasy ty
fa tsy tiatsika ny tanindrazantsika fa hoe lasa le fitiavatena zany no lasa be loatra dia lay namana lay vahoaka eo akaika dia lasa atao tsinitsinina zany fa lasa ohatra hoe jereo sara karamany misitra karamany filoham-pirenena karamany any karama lasa be dehibe nefa nisaraka saty aminay zao a 8 miasa angady manomboka maraina ny olona ny vehivavy a 5 de 4 nefany a jereo sara misy andamin'ite misy andamin'ite de logement ny vatakarama ny hotrinina centaine de millions a ny zavatra lany ny olona anankiray nefa hitan'izao lay pikarama 8 ka zay no ataoko hoe lay fitiava-tanindrazana fitiava-tanindrazana manko de manomboka hoe tena eo ny tanindrazana dia misy zavatra maromaro miaraka aminy eo re nisan'izany ny olona ny tena voalohany anatiny ao ka lay tena hoe fijerenany soa ho an'ny maro a zay zany tena ataoko hoe tena mampalahelo zany tena mampalahelo hany ka lasa resaka fotsiny hany ka lasa kobaka ambava ny be dehibe dia fampanantenana pokaty ny be dehibe ny raha sika nahita nandritra ny fotoana maro sy ny repoblika zany a zany ny zavatra misy a ary indrindraindrindra ny fagnabadoana ny olona habadoana misy anie zany le olona tena habadoana zany le vahoaka ahafahana hoe mitrandraka azy ahafahana hoe tsy manana ninina izy de mena zavatra kely nona de hoe ao mena vary tsy magnana koveta ao mena koveta hitanao de le olona sady tsy mianatra de rehefa aveo mety reny zavatra kely majinijinika reny tsy hoe tam'ty fitondrana tety ihany le anankiray lasa teo fa mbola nisy talohan'izany rehetrarehetra zany ka eo zany anany tena tiako hoe rizy mirahalahy ahoana ny ahafahantsika tena mba milaza sy miteny hoe tena mba raha mba vita zay fa ahoana ny tena hitiavana ny tanindrazana ahoana ny hitiavana ny vahoaka fa mijaly ny vahoaka tena mijaly ary tena ataoko hoe zay no mampalahelo aty Madagasikara zany a de be loatra ny elanelana zany tonga de magnana be dehibe le olona de tonga de tia tsy magnana zay zany ny zavatra misy a sy iainana aty de nefa reo tsy manana reo ihany a reo ihany rehefa aveo reo no trandraly le olona magnana raha teny aminareo amy zava-misy iainana aty Morimania am'izao fotoana zao a aty Ambositra ataoko hoe aty Morimania mangady volamena aby ny akabesahan'ny olona aty mangady volamena zany ny zavatra iainana aty zany ny tany rehetrarehetra dia fangadiana volamena aby ny ankizy kely zao a de tsy mianatra fa mangady volamena iany rehefa aveo mahazo ny volamena tsy fantatro ko maka iza ny volamena iza ny manao azy iza ny manarama azy iza ny mandray azy lasa izy rehefa aveo sa mivadika bolongam-by zany no ataoko hoe tsisy ny fitiavana ny tanindrazana tsy manana olona tena manao politika tsika ka lay hoe famaritana atao hoe politika tena tosoana tanteraka de io no naletika alohan'ny malagasy de hoe rehefa politika dia zavatra ratsy zay rehefa politika dia entina hametsifetsena zay fa ny politika raha tsika mahalala fa ny tena dikany de hoe ho fanasoavana ny vahoaka ho fanasoavana ny tanàna zay ny dikan'ny politika fa am'izao a reo nareo mirahalahy ny atao hoe tiany tanora atongavana zao a de manao politika zany ny zavatra misy satria ina ny antony rehefa manao politika mahazo vola vetivety rehefa manao politika misahatra vetivety amin'ny fiarahamonina rehefa manao politika be dehibe ny afera azo atao zany ny zavatra misy a iainana zany tena zavatra iainana zany ka hoe miresaka hoe fitiava-tanindrazana zany pasteur dia eo indrindra zany no ataoko hoe de ono azy zareo de tsy mba misy vetsika tena hoe tena tia ny tanindrazany a tena mifony sy ny fitiavany tena hoe tena tia ny tanindrazany tena hoe miezaka mba ho an'ny tanindrazany de tena lany an'izany ve ty Madagasikara ty lany an'izany ve ny malagasy sy mba vela ifahindrena malagasy a zay ny anasika mianakaby a hatramin'izay de zao ve ny efaratsika zao ve ny efaran'ny firenetsika de tsy megnatra ve tsika rehetrarehetra ka zay no ataoko hoe mba tonga saina ty zavatra ty matetika miteny
ihany koa na amin'ny Facebook na ihany koa na ameno manjery, zao ny teneniko hoe tanora ianareo re tsy misangana maizina ny ho avinareo. Nitsika izao ny mety ho vita afaka 20 ans 25 ans fa ny tanora maizina ny lalakombany, maizina ny toerana isy azy, ho aiza reo tanora reo, hanao inona nareo, ary moa ve de tena hoe hamidy ambongadiny ve sanatreny vava homena ny olona ambongadiny ve Madagasikara. Ka zay ny amin'ny teneniko hoe tsara ny ezaka zay ataon'ny tanora fa mila pinana reo tanora hahita ny tena zavatra marina kokoa ary mba hatsapa ny tena fitiavana ny tanindrazana. Zay angamba aloha ny avy aty amiko fa de tsara tompoko. Ya, aloha teny Mostanina mireagir amin'ny commentaire ny olona sasatsasany any, misy na manato hoe arena senior mitodika amin'ny mopera hono izy ato hoe ona mopera zay atao tany tahaka ny any an-danitra de point d'interrogation, sao mba tokony hametraka an'ilay akanjo masina na robe nareo tsika zany de milatsaka ho fidiana fa mijaly loatra ozy ny gasy zay zany ny antsoantsony eo, ka tsy haiko na hovaliana ve fa de mitodika aminao le fanontaniana. Zany ny anankiray ataoko hoe raha ohatra moa zany amin'ny discipline katolika na ny droit kanonika ho anay pretra, dia nay pretra zany tsy mahazo mirotsaka amina resaka politika zany anay. Zay zany aloha zany tsy afaka hoe anao politika na anao maire, anao député, anao anty reny zany tsy zay zany tsy manao an'izay zany. Fa kosany amin'ny raharam-pirenena vaivay be ny nanaovan'ny olona anay, indrindra moa ny tenako zao, za rehefa miteny sinsira zany dia tena hoe ompany rendray ny tsisa tsy azonao anaovan'ny olona anao hoe inona nareo zao. Ka eo ny any tiako hatongavana fotsiny hoe rehefa inona no ilana le mopera sy pasteur na inona moa filaza ny Ndry Mostanina ny imam, rehefa inona no ilana de rehefa inona no atao hoe aza miditra amin'ny fiainam-pirenena, zay ene zany no anankiray fanontaniana anankiray. Rehefa inona zany no atsosoina hoe andao fa ilana nareo, de rehefa inona no atositosika any, fandrika angeda be mahazo atsika io, fandrika angeda be mahazo atsika io, satria zao rehefa sendra ny mahamay alefany eo tsika le zavatra io fantany hoe tsy ho tafavoaka, de i am'izay masiny rehefa avy eo pasteur, mopera, imam, zay no azo tsiny eo rehefa avy eo, satria le toe-sain'le mpanao politika tsy mety miova, fa efa misy karazana réseau zay eo am'zareo ao, dia zareo samy zareo ihany, ka any ny tena zava-dehibe. Fa raha toa ny fiangonana na katolika na loteriana na FJKM na ny fiangonana hafa na ny silamo ka niezaka tena ataoko hoe nagnara-maso an'ity firenena tia, tsy ohatran'izao tsika fa tsika koa ny raviravy tagnana, tsika koa ny tena diso atsika, tsika mpitondra fivavahana le nyteneniko teo, tsika tafiditra agnatin'ny mampahantra ny firenena, zany isany satria zao rehefa teo tsika ny teny hoe misy zavatra tsirariny eto de miezaka tsika manao ndao ary ty atao an'izao, ndao atao an'izao, tonga eo amin'ny toeran'le olona croiser les bras mpitondra fivavahana, manao risoriso am'izay izy, manao kobakambava am'izay izy, mandrainga izy vahoaka ataony am'izay anaovana azy, tsisy afaka miteny isika, tsy sahy miteny isika, diso isika ao anatin'izay. Ka izay zany ity ataoko hoe le nitenen'ny pasteur teo hoe gardien de la révolution ty tokony hitohy ary tokony hiamafy, ary za tena manasa ny mpitondra fivavahana raha ohatra misy afaka maheno moa zao raha tsika telo mirahalahy eto zao tokony miditra atao anatiny ty de ahafahana hoe inona no atao, fa ny anazy zany eritreretrako zany hoe marina mirotsaka am'le fiainam-pirenena fa hoe tokony hanana tsy haiko entité anankiray de ao misy le mpitondra fivavahana, de izy misy rehefa avy eo no afaka manery sy miteny hoe zao no tokony ataonareo reto ary milaza amin'ny vahoaka rehefa avy eo hoe ianona tena maditra fa andao atao ohatran'izao. Mino sy matoky mety mba hevitra moa zany rehetrarehetra zany. Tena hevitra mety zany, ary io moa le fanao antsoatsotsika iny Mostanina le hoe ananganana le filan-kevim-pirenena no ray aman-dreny. Ray aman-dreny zay moa mahafoaka be deabe amintsika malagasy, ao ny ray aman-dreny mpiarahamonina, ray aman-dreny ara-drazana, ray aman-dreny ara-pivavahana, ho
ho avytsika amin'ny angady sy ny arona am'izay zavatra zay satria za zany mahita hoe raha zao zavatra tenen'ny olona mpanao commentaire zao efa antso vonjy zao hoe mila mitsangana atsika hanatanteraka an'izay ka dia voaray ny fiantsoana vonjy raha zay ngamba lazantsika azy fa hodiniantsika miandalana eo fa ho tanterahantsika zay meko any mositany ndray ngamba ny valiteny ny toy an'le teny teo misaotra pasteur misaotra mopera zary tena hafaliana tsy ombotratra zany a izao miresaka miaraka aminareo mpitarika fivavahana zao tena hoe mety atomboka avy any aoriana zany satria le nisy olona ny teny hoe resaka lamba masina patsiahiviko fotsiny hoe tsy diso izy a fa tsara fotsiny marina tsy ny akanjo matetika tsy ny akanjo inona moa le tenin'ny vazaha hoe l'habit ne fait pas le moine matetika aleo aokako aloha tsy ny akanjo hijerentsika ny olona hoe matotra masina sy ny tariny fa ahoana ny fo madio manatanteraka ny le hevitra avoaka matetika eo manko mahadiso fandraisantsika malagasy indrindrandrindra iverenako am'izay zany le resaka antsika teo aloha ahoana ny fitiavan-tanindrazana io mopera matetika manahirana le fitiavan-tanindrazana satria ny olona tena tia tanindrazana ohatra atsika zao ataoko hoe exemple atsika efa tsy atsika ny voalohany efa nisy be dia be satria zay mihitsy ny natonga zay hoe nitsiriritra zay mba nisan'ny tanora tam'izany hoe nitsiriritra teo hitovan'le ray aman-dreny tahaka zao tam'izany fotoana mahita ry paster Andriamanjato reny amin'ny tele de tena hoe liana tam'izany tsy fantatra ny fiainany zareo tany fa tena hoe misy baliza ny tanora tam'izany fa nisy fotoana zany a nararotin'ny mpanao politika falemen'le mpitarika le fivavahana de misy voavidy tam'izany tsy teny hoe vanim-potoana anina satria lasa manisikendrika olona de natao fitaovana le fivavahana tsy ny katolika ihany tsy ny FJKM hatramin'ny musulman za gaga taty aoriana le finoana musulman lasa be de be lasa fitaovana mitsangana ny rinina silamo zao ery manao an'izao de nefa tamin'ny ampianarina anay le olo dehibe nampianatra anay tam'izany a tsisy idiran'le fivavahana silamo amin'ny fanaovana politika iny tena hoe fivavahana firesahanao amin'ny Andriamanitra enao sy izy fa tsisy fa taty aoriana rasa misy mpanao mpitondra fivavahana silamo mianona an'izao mpitondra fivavahana de gaga zay fa iny mo za tsy tsara azy fa fantany ny tokony atao ny teneniny tiako aviana de hoe ny mpiady ho an'ny tanindrazana matetika mora lotona mora ratsina nefa ireo vahoaka ihany rehefa avy eo mitehaka sady manaratsy koa manaraka an'le hevitra ratsy avoakan'olona tsy manadiady raisiko karazana hoe inona moa expérience vécue inona moa tenenazana amin'ny teny gasy mialatsiny fa aleo ataoko amin'ny teny vazaha inona moa le nisy teto paster atsika le commentaire hoe ianao nitondra niaraka tamin'ny ministra zao anao directeur zao de am'le fitiavana tanindrazana tiako aviana am'izany hoe za niasa tamin'ny misy mabe dehibe namana mahafantatra an'izany hoe société anisan'ny matanjaka taty andafy manana tombotsoa fa rehefa no nitadiavin'le ministra hoe ampio ty namana akaiky de niazakazaka nody nanao abandon de poste amin'ny karama ataontsika hoe 10% ny karamako resiko taty andafy ny resiko tany amin'ny ministera zany ministera nenena hoe mahanitra indrindra tamin'ny ministera rehetrarehetra fa rehefa mitsara le namana sy le malagasy hoe enao ne teo zao nareo tsy nanao ninino tanao le fitsarana zany le hoe le fomba fitiavana tanindrazana sambola mifanehoana
ahoana za nome avy aty amin'ny karamako aty mahavelona na tsara nde hiazakazaka ho any Asava anao directeur régional. Inona ny fitiavan-tanindrazana mihoatra an'izany? De nefa rehefa tonga tany am'le toerana natao tsinitsininy, tsisy na ambrao ary tsy nomena. De za moa tsy teny nisy tao anatiny iny fa nefa ny fanjakana mirearea de sarotro amiko amma au fonctionnaire de l'État nommé andeha hanaratsy an'le fanjakana nomenao hoe fa miezaka anao mitondra ny anjara birikinao, misy limity ihany le izy. Tsy rehefa tonga aty ary double trosa ianao rehefa avy eo. Zany zany tsetsatsetsatsarotra amin'ny fitiavan-tanindrazana. De ny apitsony iny hainao indray no maloto voalohany. Misy namana be de be zay mavita fianarana ambony indrindra ty andafy, aleony manasa vilia ozy général Ray Bomba zay, aleonay ary manasa vilia ty andafy mbola tsaratsara karama kokoa to zay mody. Matoa mbola mijoro koa zay androany, misy namana mafoy tena mody, tena manao sakrifisy mody amin'ny fitiavan-tanindrazana, fa rehefa miverina any ianao mijery an'le namana ndraindray tsy zarizary ny fiainana de malahelo ianao hoe manana chance in'olona iny tena tafavoaka taty amin'ny toerana nisy azy, fa noho ny fitiavan-tanindrazana tonga any ataony zalahy tsinitsininy, indrindrandrindra le mpanao politika, le mpanararoatra, lesy le mpamitaka sy le mpangalatra sy mpanodana volam-panjakana sy tsy tenenina tsony. Rehefa lotony ianao de manaraka koa ny vahoaka mandoto an'le olona, nefa tsy mieritreritra hoe ohatry nahoana moa io fiainan'ny olona io tamin'ny toerana nisy azy tany. Zay manko manahirana am'le fitiavan-tanindrazana io pasteur sy mopera. Ary matetika ny zavatra teneniko indrindra amin'ny tanora am'izao hoe amin'ny tenintsika teo hoe ny politika ry zalahy, ny fanaovana politika tsy tokony atao hoe velon-tena, fameloma-tena. Zany politika zany fanampiana ny fiarahamonina. Fa ny amintsika manko, izay moa ny teneny mopera teo hoe ny tanora rehetrarehetra raha lasa manana référence satria maninona le ascension sociale miakatra be amin'ny fanaovana politika am'le manao tsy mety, de ohatrany hoe tsisy manenjika izy tsisy arofanina, mety daholo ny ataony ary le izy ny tena manahirana am'le izy ny eo amin'ny fiarahamonina miteka an'le olona ohatr' zany. Maro ny mpitondra teo aloha tsy manana izy miala eo amin'ny fitondrana, na hoe ataontsika hoe mahantra zany mahantra izy am'le par rapport am'le zavatra nianarany sy toerana nisy azy. De le fiarahamonina ihany rehefa avy eo mitsikera hoe tena ola-dala iny, mba teo am'le toerana ihany fa tsy nangalatra, teo amin'ny toerana ihany fa tsy nihinana. De inona ataony zalahy taty aoriana? Mihinana zay farany daniny kibony efa tsy efa mihoatra ny kibony akory ary, fa mihinana. Iny zany le te hafan'le fiarahamonina. Eo ny tiako atsongavana hoe mampijoro atsika. Zay zany tokony ho fantatr'olona satria mbola afangaron'olona ihany le gardien de la révolution am'le hoe leader d'opinion ny tiatsika tongavana, fa tsy influenceur. Averimberiko foana hoe zahay tsy influencer olona hoe ho tian'olona. Fantatra tsara raha olona tokony hitondra firenena zany aloha tiako mazava hoe point mazava tsara, satria tato ato le olona mitondra firenena tsy masamaka décision fa matahotra ho alam-bahoaka, matahotra tsy tian'olona. Nefa amin'io fiarahamonitsika efa potika tena ambany dia ambany ny fisainany, tokony mba misy olona toteny hoe mametraka hoe ty ny lalàna tsy maintsy manaraka an'ity, ty ny tokony atao amin'ity fiarahamonina ty hitondrantsika ny fiarahamonina, ty hitondrantsika ny ekônômia, de manaraka an'iny daholo ny olona. Fa raha mbala mieritreritra hoe
ny olona ho tian'olona raha tsy manome vary kely anao androany zay moa anisan'ny ikanan'olona na mopera sao de tsy hainao hoe maninona ny latsaka mera tana Diego tsy lany niteneniko fotsiny tsotra hoe tsy nanam-bola izarana vary sy ganagana tany aminareo satria le adversaireko mizara ganagana tam'izany tsy manam-bola izara menaka aminareo ary tsy anao an'izany raha zany tsy ampalany anahy tsy maninona fa ny hevitro tsy maintsy miteny tsy maintsy manara-maso ny mpitondra eo tsy ho anahako velively fa zay le nitenentsika teo hoe namana niavana mampalahelo mampahonena rehefa tonga ary amin'ny firenena na de manao vakansy fotsiny de mitaintaina anao tsy afaka manao vakansy milamina ny avanao rehetrarehetra hitanao sahirana ahoana moa ny anaovanao vakansy milamina de ny marary tsy ferana tsony fa miantsy foana hoe mba andefa de rehefa alefa zaraina aminareo koa ny vola kely azonay de inona ny velomanay za zany tsy azon'le olona fa ndraindray faly manakena atsika izy fa tsy atao makify zany zay moa itondrasako an'le fitiavan-tanindrazana misy fanontanianan'ny pastera koa le hoe ahoana zany amin'ny silamo zany miresaka tany tena zava-sarobidy fa magaganao izy taty aoriana ataon'olona tsy zarizary lasa fitiavany tena mibetsaka le izy zany amiko manokana efa tsy avy am'le fivavahana tso zany le tsy fitiavan'olona tanindrazana am'izao le lasa fitiavatena be ny tena mahita olona rehetrarehetra ne tena mitombo ny olona mivavaka am'izao Madagasikara na silamo zany na katolika zany na hitako mitombo daholo ny fiangonana mitombo isan'andro fa ny fanontaniana mipetraka fotsiny hoe le afatra ny soratra masina rehetrarehetra io ve tena tonga antsakany sy andavaka any ampoto fitsainan'le malagasy ve sa lasa formule fotsiny le fivavahana de miara-mizotra de mijanona eo zay moa itondrako anazy pastera de misaotra pastera mety mbola mamaky commentaire mbola misy fanontaniana be dia be ie ataoko hoe saika handray kely aho mostanina mahakasika an'le le resaka anao teo indrindra mahakasika ny atao hoe eto ohatra indray zany de miresaka mahakasika ny fivavahana miresaka mahakasika na fivavahana zany matetika ny zavatra zay mety atao sy mety misy de misy rahalatsika anankiray ataoko hoe mety tsara mihitsy ny ilazana azy mahakasika ny kotolahy mahitsy ambo efa niaraka tamin'ny pastera teto nagnazava hevitra ary izy magnazava hevitra matetika de matetika ny fiheveran'ny malagasy azy de ohatrany hoe manenjika fivavahana izy zay ny fiheverana ny fiheveran'ireo azy fa za manokana mahita ny zavatra tenenin'ny koto tena hoe marina ny zavatra tenenin'ny koto reo marina reo be de be marina fa izy moa sady olona mahay izy mampita magnapita resaka mahimory ihany koa izy anatin'le izy fa ny zavatra teneny no mahakasika ny fivavahana reny de marina reny inona ny antony tenenako an'izany satria zao araka ny voalazany nostanina teo hoe be de be ny zavatra zay misy ny fivavahana zay aty Madagasikara nefa nahoana ny firenena no ohatran'io de ohatrany hoe Andriamanitra nometsika tsiny zany anatin'le izy ary zay ny any teneniko sy rehefa miaraka amin'ny olona aho any am-piangonana aho dia miteny amin'ny olona mazava tsara hoe Andriamanitra tsy nanao antsika hahandra zany ary zany paradisa zany dia manomboka eto amintsika tao tanin'ny paradisa ny afobe ihany koa de manomboka eto amintsika zany afobe zany satria isika ihany no mamorona an'ireo raha rehetrarehetra reo sika mamorona zany fa Andriamanitra nahary atsika mba ho tena araka ny mahazanany azy mba tena ho voninahitr'Andriamanitra isika fa tsy hoe hahandra velona
ary hoe gisitra hatramoatra ny farany ohatran'izao. Ka eo no anankiray ataoko hoe sariana ihany ny toe-tsaina hoe nahoana ary a be de be ny fivavahana zay moa efa mazava tsara ny mahakasika an'izy iny, kanefa nahoana ny firenena mahantra voalazany mostanina teo hoe tena zay tsy tena mivavaka tena tsy tena mivavaka amin'ny fotsika ary tsy tena miasa ny mpitiavana isika, satria tsy maintsy miaraka reo ny fivavahana sy miasa. Fa rehefa tonga ny alahady dia alahady, fa tonga ny alasinainy dia alasinainy. Reo mpitondra asika reo dia mpivavaka ny tena be dehibe, mpivavaka ny tena be dehibe. Nefa ny de nahoana no atao hoe mahita ny tanorazana ohatran'izao, mahita ny tanorazana tsy araka n'izy ohatran'izao. Mety marina pastera ny commentaire ny olona teo ary fantatry ny olona zany isany a tena hoe raha tamin'ny fitondrana teo aloha mialatsiny mety miteny ohatra hoe président Rajoelina, za tena nanantena be an'izy iny, tena hoe tena nanantena hoe zay ohatsika vao mba tena ahita tanora, ahita olona ho afaka hanavitra nyity Madagasikara ty, tena nanantena an'izany a. Ary za tena anisany hoe mba niezaka nanampy na tamin'ny teny na tamin'ny filaza hoe izao ny tokony mba hatao. Fa rehefa taty afara de tena hita tsaiko mety miakina anaminy, mety miakina amin'ny manodidina azy, fa rehefa miteny a zay moa zany ny zavatra hita sy ny rahana teo. Raha ohatra miteny aty ambositra ianao a afaka adiny ray de efa heniny olona hoe ahoana inona ny tenenina, manakory ny zavatra ohatran'izao, pirimpiry amin'ny taraina sy milaza hoe mahantra ny vahoaka. Ny zavatra zay atao a sy natao ho an'ny vahoaka. De rehefa miteny an'izany manao de hoe misikera, manao an'izao, manao an'izao, kanefany a voapirofo fa tsy maintsy marina. Zao resantsika zao fitiavan-tanorazana zao tsy maintsy ho marina zao, ary zao ny tsy maintsy ho farany marina ny fitiavana ny tanorazana ary ny fiarahana am'jery hoe ahoana ny ahafahantsika miaraka mitia ny tanorazantsika. Izao zavatra ataonao zao pastera ho marina zao amin'ny farany, matokisan'izany ianao. Zao ezaka zay ataonao zao a ho marina zao a amin'ny fotoana amin'ny farany. Fa am'izao ny olona mety manao nareo no te hanana ohatran'izao na nareo moa miseho azy ohatran'izao, mety zay ny resahan'ny olona. Fa izao a ho marina mandrakarivo zao satria marina mahitsy a ary tena hoe vokatry ny fitiavana sy ny foa mba hahafahantsika magnasa ny olona hoe andao atsika ho tian'ity ny tanindrazantsika ity. Andao tsy resaka hoe finoana ohatran'izao, finoana ohatran'izao, finoana ohatran'izao, fa inona no maha malagasy atsika hanandratana ny Madagasikara mba hiadanany ambany lanitra. Zatra tompoko. Ya mialatsiny fa misy problème teknika kely teo de zay tsy nipoirako teo. Toy an'izay teninao zay mopera nisy anefa ny aza milaza ianao moa teny hoe rehefa fotoana inona moa tiako le teninao teo hoe no ilana atsika amin'ny fotoana inona tsy ilana. De ny fanakianana mivaivay matetika ataon'ny olona eto de ny hoe anotoro-teninao sakalady no ataovy zay mahatsara azy fa aza miditra lalina. De rehefa adedinao zany zay fehezanteny zay a ny fihetsepo moa zany a mety hoe ataontsika hoe tsy azo ny dikan'ny atao hoe asa pastoraly tsy haiko, fa rehefa adedinao zany zay teny zay ao ambadiky izy de hoe soary a justement manelingelina ny fisitsika satria le hoe ataovy zay mahatsara ny toro-teninao sakalahady de vita iny zao de zao le ny avaliko azy aloha ho anahy manokana aloha hoe raha zany tokoa aneo a de tena manamora zavatra satria ny miseho ohatran'izao ane mitady problema satria ianao zany raha vao maka position anatina situation anankiray dia tsy maintsy clivant ianao zay, zany hoe dikan'izay zany a tsy maintsy hisy olona nohitra anao satria ianao zany se positionné amina zavatra anankiray. Fa raha ohatra ka mitady ny ho tian'ny olona rehetra de tsy misy manifeste, tsy misy exposé ohatr'izao na maka risque be dehibe. Mbola misy tsy fantatra zao momba anay reto zao mbola tsy fantatra ny mahazo anay reto raha tonga any Madagasikara na hanao ahoana na ahoana, fa de zay hoe any amintsika mantsy mandeha amin'ny fo ny olona fa tsy mandeha amin'ny saina manao politika hoe
ianao zany rehefa manitsy zavatra de lazaina fa le persona an'le olona no halanao le maizy azy an'le olona rasin'le olona personnel ohatra eny izy nefa dia manamora zavatra be dehibe ohatra ka tsiditra lalina ka eo indrindra no hitako hoe tsy azo le olona hoe ary tiako apetraka an'izy hoe tam'le resaka concertation nationale iny zao za zao nahita mihitsy hoe teo ny tokony occasion ngeza be anankiray zay hoe tokony nararotana kanefany a ohatran'ny tsy haiko hoe ninina natao ve le izy sa efa zay le lalandririnana azatra tsy haiko tsy hanao jugement ny any anatin'ny sain'le olona fa miantsoantso any zahay teto hoe sao de mbola azo iverenana aloha le hoe le fanomana le concertation nationale mba ivelatra ho an'ny olona rehetra satria araky le teninao zay hoe io zao misy olona manao commentaire amitsika mana problème eto tsy tazako tsony le commentaire fa mibeuge le écranko de elana tsiny ya de ny fanakiana de hoe satria tsika zany tsika ataontsika hoe tsika eto zany tsika amy rahalahy mianaka zao tafiditra ao anatin'le hoe zanaky le FFKM ianao en tant que mopera dia tsy hoe misolo tena katolika fa ianao mahainao ianao no ento fa tsy amianaran'ny katolika fa na zany ara tsy azo sarahana aminao ny etikety hoe katolika mopera za koa tsy azo sarahana amiko ny etiketiko hoe pasteur protestant de raisiko hoe alao raisina amitsika zany ny rihatra alao tonga totona amitsika hoe tsy mahatoky atsika tsony ny vahoaka dia noho izay antony zay tsy misy nareo fe izy manino nareo izy zay masy fandraisana hoe manala baraka ny fiangonana zay moa ny andraisany le teny hoe manino nareo izy no miantson'ny ray aman-drenareo fa nga nareo izy tsy mahatoky ny fotom-pampianaranareo afangaron'le olona zany izy hoe tiany tsy resaka fampianaram-pinoana tsy resaka hoe ka le fampianaram-pinoany re tsy ara-drazana re tsy no tsara na tsy any le izy fa hoe mba hamerenana an'ilay confiance zay rava le fifampitokisana tsy misy teny fampiarana no atao anaty demokrasia zany raha tsy diso de nefany lenao mampiantso fivoriana tsy enony olona teny satria aiahina ohatran'ny olona anankiroa miady any hoe ohatra hoe misy olona miady de rehefa miady reo olona anankiroa reo de tsy maintsy olona crédible no atao eo mba toteny amin'ny anankiray toteny amin'ny akavanana amin'ny akavy de ahoana no atao mba hampiavananao de tsy maintsy mitady olona neutre ozy izy tsika arak'izay azo atao de raha miteny hoe neutre zay sarotra be zany ao Madagasikara satria tsika samy mahalala fa ireo tompona andraikitra ny fiangonana sasasasareo neutralité zany no lako tsiny fa tsy misy satria efa samy manana ny fofopofony politika daholo reo efa manana tendance secret de polichinelle zany na de tsy ho tenenina eto raha hitapoko hitapirenena tamy tantara-pirenena rehetra hatram'izay fa tsy hoe vao zao dia misy mouvement à gauche à droite ny vaovao moa am'izao fa mandehibe ny Facebook misy telefona misy tsy afany taloha le hoe araky tiako be misy le tenin'ny mopera iny hoe tsika zao anaty le génération numérique ny zavatra tsy azo ambanina mihitsy hoe ny information micircule aingana ary misy ny olona sahala aminay ato garde de la révolution misy olona manao tatitra hoe tena marina ozy izy io zavatra teneninareo satria nisy an'izao tarisy fa sarotra ao anay niteny azy de donc zany ny rôle garde de la révolution zany juste ohatrany hoe karazana facteur mitondra an'le feon'le vahoaka sisa satria tsisy olona ampitondrany azy izy ary no ampitondrany an'le teny le olona ampitondrany teny efa manana couleur daholo hoe ty pro-andranina ty pro-andranina dia ho ately l'information de eo mihitsy zany le hoe ahoana zany ny hevitry mopera am'izay hoe nina nareo ny toriteny alahady no atao zay mampety azy fa aza midiranareo lalina ty raha ty satria tsy natao am'zany ianareo de zay koa zavatra anankiray tsara mba nitondrana fanazavana to misaotra pasteur zay misy manko no anakiraika atao hoe sikera moa zany mety mahazo mpitondra fivavahana zany de anareo de any am-piangonana ihany ampiangonana anareo mitoria-teny any am-piangonana anareo de fa mety aminareo kanefany Andriamanitra ny nametraka asika eto amin'ity tany ity ahafahasika aloha mazava loatra zay mampivoatra nyity tany ity ary ny atao hoe fitoriana teny tsy hoe mampanantena ny olona fotsiny am'izao any ambony any ary misy ny paradisa na ary misy ny paradisa fa ny fitoriana teny dia fagnavaozana ny olona ara-batana ara-saina ara-panahy reo zany tsy tokony misaraka reo fa tsy hoe rehefa nanareo de ara-panahy rehefa nanareo de ara-batana rehefa am'izao nareo de ara-saina ka zay ataoko hoe ho anahy manokana ny olona moa samy manana ny heviny fa
karazana fahadisoana ihany zany lafiny zavatra zany. Fa zay ny anao zay le averinako ihany le teniko sy le hevitrako teo hoe rehefa inona moa zany no ilana hatao politika, io ny zany lazana hoe tsy manao politika fa politika aby ny zavatra rehetrarehetra, politika aby. Fa lay tena fitsinjovana azy iny zany samy mahita hoe zao ny politika marina ary zao le politika voalaza hoe sadasada. Ka ny politika dia ny fanasoavana ny olona zany. Ka ny zavatra rehetrarehetra zay entina manasoa ny olona, zay no ataoko hoe politika zay, politika zay. Ka noho izany averinako ihany ho iahy teo hoe rehefa inona no ilana izahay, rehefa inona no ilikilika izahay. Nefa na inona tsy afaka tsy hiroso satria mahita ny fahorian'ny olona. Mahita ny fahorian'ny olona ianao e. Nao pastera sy mostany mahita ny olona any ambanivohitra any, nino anareo vao nandalo vetivety taty Madagasikara. Mampalahelo an'iny olona any ambanivohitra any zany. Mampalahelo tena hoe tena tsy hitana hoe miala avety fotsiny ianao, miala 30 na 50 kilometatra miala an'Ambositra ianao, tsy hitanao intsony hoe inona re zao toerana misy azy zao. Tsisy na sekoly, tsisy ninninona na misy fa de zarizary. Fiainam-bahoaka tsy hitanao zay araka ny tokony mba ho tena hoe mba sahaza an'le maha-olona zany. Alefanao any reo atao hoe piasa, tsy atao hoe piasa mpanjakana fa piasam-bahoaka. Satria miasa ho an'ny vahoaka izy ireo. Ny vahoaka ny manaraman'izy ireo fa tsy fanjakana, fa ny fanjakana ihany koa nefa natao vahoaka. Dia tsy tamana amin'ny toerana izay mandeha any alavitra be any ambanivohitra any. Fa izao tonga any ny mopera ary miaraka miainy amin'ny olona any. Tonga any ny pasteur miaraka miainy amin'ny olona any. Zay hanin'ny olona any, zay misy amin'ny olona any, manampy ny olona any. Fa za indraindray mba te hiteny aho amin'le olona tena manao hoe mahakasika an'le hoe fivavahana. Hevery hoe tsy nisy an'ity fiangonana ity teto Madagasikara teto. Atao hoe foagnana aby zay aktivité ataon'ny fiangonana. Inona ny zavatra nisy teto? Asa, eritreritra ny anahy, eritreritra misipo fotsiny anahy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ny any teneniko. Amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ny any teneniko. Inona ny mety ho zavatra misy? Na fampianarana, na hopitaly, na fiainan'ny maha-olona, fanentanana ny olona. Dia saika matetika ane atao hoe ny any amin'ny fiangonana ny tena miezaka manao an'ireny sy fanampiana ho an'ireny. Dia inona zany no tena ianao hoe mipetrahana am-piangonana ary ianareo? Atao ve ary ny asan'ireo rehetra ny mandeha any ambanivohitra ireo? Tsy mino afa fahadisoana le hevitra mety miteny an'izay. Le niteneninao teo pasteur, za moa tena tamin'ile fanao-kevitrako an'iray mahakasika ny FFKM iny dia 234 partage hevitra nataoko iny. 234 partage. Za tsy manohitra ny FFKM, tsy manohitra ny FFKM za. Ka manao hoe tsy ilana FFKM satria anisany aho. Fa za kosa no teny manao hoe raha tsy mitandrina io FFKM io dia ho faible. Ary ny faible ho simba makaty amin'ny fiangonana. Dia lasa tsy hitokisan'ny olona intsony ny mpitondra fivavahana. Satria zao, raha tsy mety zavatra atao ety, ity resaka ohatra hoe fikaonan-doham-pirenena ty zay akinina amin'ny FFKM, iny aza mbola manomboka dia efa hoe iany nanao invitation an'ny président Rajoelina teo taloha, isa misy ihany no fanipaka ao an-drano. Amin'ny atoandro milaza hoe agnainy nanao an'ny fagnasana, amin'ny hariva manao hoe tsy avy aminay filoham-piangonana manao an'io. Inona zany ny marina iny? Reny anie dia efa zavatra tena mangala-baraka reny toe zavatra reny. Ka ho ia hoe mila mitandrina agnatin'io zava-misy io, mila mitandrina. Ny teneniko ihany koa dia zao ny teneniko, ary tena marina ty niteneniko ty ho an'ny tenako. Za sy mba mamonjy ho ao an'io fivavahana ho an'ny firenena, tsy piako tsara. Fa za rehefa ohatra hoe fivavahana ho an'ny firaisan'ny mpino manomboka 20 janoary mandra-pahatonga ny 5 janoary mamonjy aho. Fa ny hoe ho an'ny firenena, ndao hivavaka ho an'ny firenena 29 mars 26 asony mpitona mpanao politika dia hoa mba sina fivavahana FFKM, tsy mamonjy an'ireny aho, tsy mamonjy an'ireny aho. Satria zao veriko ray mpandeha ny teny vavaka miha tsara vela tsia,
dia mino aho fa Andriamanitra tsy mihaino an'io zany, tsy mihaino an'io zany Andriamanitra, satria atao fotsiny le vavaka eo a, lay olona eo a magnasa eo a, avy eo ny ataony hanina ataony, tsy misy ny tena fitiavana ny vahoaka, risoriso be dia be, ny fanaovana ny harem-pirenena, ny afera mandeha dia mandeha, dia inona ny ianon'Andriamanitra nona ohatran'izany? Tsy tiany namana, ny namanao akaikinao sy tianao, anao magnana be dia be dia be dia be dia be, namanao mikarama 8,000 isan'andro, anao mandray million de million, dia mba Andriamanitra ve dia taoko hoe hagnaika an'izany zavatra vavaka atao zany? Ka dia izay ny ano anankiray, fa za mivavaka ho an'ny fireneko, ho an'ny fitiavako ny fireneko, mivavaka mba hita mpitondra tena tia tanorazana, zay dia angatahako amin'Andriamanitra zay. Andriamanitra tena mba meo mpitondra tena tia tanorazana anay, tena tia tanorazana anay ho an'ity firenena ity, tena sahy mba ho an'ny tanorazana, ho an'ny tanorazana, sahy ho maty ho an'ny tanorazana, sahy ho maty ho an'ny tanorazana. Zany tena ataoko hoe zava-dehibe. Taoko angambany ny anakiraika aty Burkina Faso ny slogan zareo dia hoe la patrie ou la mort. Ozy Ibrahim Traoré, la patrie ou la mort, ampianarina hatramin'ny ankizy kely mbola any amin'ny EPP, la patrie ou la mort. Ka za tena manao an'izay, raha tsy misy olona tena vonona ho sahy, eny fa hanolotra ny ainy sy ny fiainany ho an'ny tanorazany a, zay ny tena ilana amin'ity firenena ty zay, ilana fa tsy ampy amin'ity firenena ty zay. Io tsy resaka hoe tena fahafatesana hoe firina eto zao hoe, fa hoe sahy manolotra fiainana ho an'ny tanorazana, ho an'ny hafa zany. Ka za momba le niteneninao teo, za matahotra amin'ity resaka hoe fikaondoham-pirenena zay omanin'ny FFKM ary ny menan'ny FFKM ty, matahotra zany, matahotra. Ka koa tena hoe velaro, tena magnana zay hevitra zay aho hoe ampidiro aho ny ray aman-dreny ara-drazana, ampidiro aho ny avy amin'ny rahalahy na ny fiangonana rahavavy silamo, alao ampidiro ao aby, fa Madagasikara raha magnana tia irahantsika miara-mijery, irahantsika miara-mitondra. Fa za raha hoe io fandehany zao io a, fandehany hoe nanaovana azy zao io, za matahatra ary izy mirahalahy, matahatra ary mbola matahatra sagnatria ny vava hoe hanakory ty raha ty, ho aiza ty Madagasikara ty. Ka izay moa ro araka ny fomba fiteny hoe ny enongo-tsongoana ny maty a sa te handevim-belona, ka mbola mitodika zany a aminareo a, zay ataoko ny menadidy sy andraikitra mba ho an'ny fanovana, fanovana zany anahy ny tena tiako atao fa tsy fanavaozana. Rehefa fanavaozana manko dia hoe ndao havaozana ty trano ty fa rasy, dia mbola mipetraka eo io trano io, fa rehefa fanovana dia ho vao teo io trano io a, anaovy plan vaovao a, ity ny ingénieur hanao azy a, izao ny endriky ny trano aseho. Fa rehefa fanavaozana io dia vao io teo ihany ro eo, dia matahotra aho, tena matahotra aho zany. Ka manao hoe tena jereo ny fanovana fa sa fanavaozana. Zay ny taoko hoe hevitra ihany koa. Mapera, ia marina de marina mihitsy zay moa ny antony nahatonga antsika niantsoantso an'lay hoe raha tena nanavao tsika de tena vo niainga zany, satria iny anie sy mialina omena vahoaka e, hoe manana an'le volonté hanova tokoa ve sa natao excuse na alaolana le fanovana, fa fanovana régime fa tsy fanovana fomba amam-panao. Zay zany ny zavatra tsikaritro hoe régime no niova fa ny fomba amam-panao mbola nitohy ary tsy vita nitohy fa neny ampy azy. De izay zany le fitaka be vava fijeriko azy nahazo ny fiarahamonina. Ka eo indrindra tsika tonga de transition eo amin'ny tapany eo, satria fa adiny ray zao tsika de eo amin'ny 30 minutes eo sisa na latsaka kely. Ahoana ny fijerinareo rahalahy mianakary amin'ny saina tsy miangatra ny raharaham-pirenena am'izao fotoana zao, satria fiteny foana moa tena hoe roa volana nomena dia karazana tombana zany, azo aleo manao tombana, tsika koa ty ivelany manao tombana.
ary tsy vitany hoe mindahoana fijeritsika azy fa hoe inona no karazana vahaolana ve filazan'izany na karazana toro-kevitra hanarenana rehefa hita fa tsy tafavoaka zany le izy hoe misy zavatra tsy mety nanalo zany eto de ataoko mahitsy be na mbola dradradradraiko foana apôtran'le izy aho hoe tena misy hevitra ve ny anangonana ny ray aman-dreny rehetra raha ohatra ka hoe tsy antso ara ny fanjakana tsy antso ara ny FFKM sao de misy lafiny marina kely any le tenyle rahalahy teo hoe mitsangana anareo fa tsika moa tsy nitsangana andehanao hoe lasa premier ministre sy ihany fa iny resaka hafa iny fa hoe misy hevitra ve hoe andao a vorina le ray aman-dreny mpiarahamonina dia mba miteny ary za mino fa rehefa miteny ny ray aman-dreny a voatery iaino ihany ny zanaka rehefa tena ela ny ela de zay zany hoe na zany zay ny ansozokevitro hoe inona ny fomba sy tetika mba ahafahana mamora le ray aman-dreny haka ny toerany rehefa tsy nampitenenina ihany izy a ny ahy manokana raha zany no tonga de ny ahy ataoko de amizay vitany ahy fijeriko ny toedra raha misy am'izao fotoana zao de ohatran'ny aona re lazako an'zany hoe misy zavatra mampatahotra ahy zany a ohatran'ny hoe le olona diso fanantenana araky ny tenenin'ny môperana anankiray a misy fanantenana ao a nefa koa ao koa misy olona tezitra tianao valifaty a dia raha reo zavatra reo karazana cocktail manahirana raha reo tafaraka mbola hopira noho zavatra nitranga teo aloha ary zay ny antony ampanenoana lakolosety ny olona moa miteny nareo de miteny foana de miteny môperateo indramiko le hoe raha tsy nisy moa ny fiangonana na ny ananahoana fiainatany fiarahamonina mba nisan'le sekoly hôpitaly sisy de zany re teny hoe raha tsy miteny tsony moa ina ny tranga satria zany matahotra gagazo zay moa le fitenenana na koa matahotra ny vohopa na koa matahotra ny tonga de lazany hoe mpanohitra zay moa zany ao Madagasikara fomba feliminevana olona miteny de nefany a raha zay ny ilaivantsika le ray aman-dreny hiteny ray aman-dreny moa natao hiten'ny zanaka de zany zany any ny antso tena mbola tsy ajango foana hoe mba mitsangana ry ray aman-dreny isany a ianareo toteny amy tany fa mialatsiny aminareo mpanao politika tsy tafavoaka any zareo le baolina tsy tafavoaka any zareo le baolina fa ny antitra foana ozy ny gasy zay ny ray aman-dreny foana na de vitsy ara nandalo lakilasy a ny fiainana koa sekoly mampianatra sy mitaiza ny olona satria mety nisy erreur teny de iny erreur iny aveo no mahatonga azy nanitsy sy nanave de zay koa ahoana ny hevitrareo amy raha mianaka ny fahitanareo ny toedra raha am'izao fotoana zao sy zay mety mba heverinareo hoe ho fanarenana an'izay lesoko ya ny anahy mo aloha tomboka amiko am'izay mandeha aingany mialatsiny môpera le fitenenana be de be zavatra voateny teo ary tsisy analana tsisy anampina fa tsindrina kely fotsiny nisy fantanina napetraka ny môpera teo hoe amy fomba ahoana amy fomba inona amy fotoana inona no ilany vahoaka ilany malagasy fivavahana amy fotoana fitarika fivavahana amy fotoana inona ny tsy lany io ny olana môpera tsy hoe mamaly anao fa tsindriky fotsiny le izy satria io mihitsy ny olana misy am'le olona mpitehaka am'izao le manohana ohatrany hoe ataoko hoe tsy jamby izy aloha tsy atao hoe jamby izy fa amy tsy fahalalana satria raha niogaoga zany vahoaka malagasy zany niantso mpitarika niantso FFKM tam'izany fotoana hoe tsika moa pastera ataon'olona hoe manohana ny rajoelina rehefa manakihana de avelanay fotsiny nareo zany mino zay zavatra inonareo fa aloha zay tsy miady hevitra am'izany tsy hany satria anisan'ny tady anisan'ny ogaoga zay a tam'izany fitondrany rajoelina zany tena na niady mafy zay a amy fomba rehetra fa tsy tenenina eto io na resaka tanora reo miseho hoe zay ny tolona zao tsy tonga ho azy reny fa ny tiako atongavana de hoe mijoro ny garde de la révolution androany am'le mba
ho tonga saina aloha satria le fanontaniananareo matetika hoe inona ary ny ataontsika andao zay foana hitondrany vahoaka sasantsasany le hoe ady hevitra tsy azony fa ny anay aloha andao mifoa amy zava-misy andao iray ina aloha hijerentsika aiza ny lalana le satria tsy tonatona ireo olona rehetrarehetra mitondra manana tombotsoa manokanareo a tsy hanaikinaiky fatany am'izany fanovana o inona mo terme ny mopera teo fiovana fiovana fa tsy fanavaozana tsy fanavaozana fa fiovana tsy hanaikinaiky fatany reo olona reo raha ny teny mo pastera teo hoe changement de régime zary tsy mbola hiteny hoe changement de régime satria ny régime zay manko aminay juriste indraindray hoe régime juridique zany hoe efa texte zavatra mitombo io ny principe donc zany ny principe mbola io le zavatra ny adivana mbola io fa ny changement ny olona mitarika ny lohandohany no niova fa le régime le zavatra atao a mbola io a ary mety ho pira kokoa satria maninona le zavatra ohatrany hoe nisy conflit d'intérêt fotsiny zany a na tonga n'ireo olona reny a tsy mitovy pastera ny fomba ny adivantsika hoe isika niady ho an'ny firenena ho an'le fasairanany malagasy eo manko ny tiako tsindrina fa misy le olona anisany hoe nanampy satria reo ny nampiasa vola hoe zay manko ny terme zareo amin'io fitondrany hoe zero ny nampiasa vola fa tsika mety nampiasa hevitra fotsiny fa ireo ny tena niady satria ireo nanambola ny karama le structure nandrodanana an'le fanjakana satria nampiasa vola be koa le fanjakana teo atoerana zany tsara azo ny vahoaka malagasy rehefa ny vahoaka rehetrarehetra ny antsoantso mpanao politika sy mpitarika fivavahana fa tsy tonga de nidina tanàn-dalabe ny vahoaka fa nefa rehefa nirodina le fanjakana zay mahatonga isika amy gardien de la révolution mijoro foana hoe tsy am'le zavatra ny tatataitsika ny tadiavina ane ny zava-misy am'izao e fa ohatrany hoe fitohizany le nisy teo aloha ho pira ihany le izy ho piran'le teo aloha de aloha miteny fa tsy le hoe fanakanana fotsiny de misy moa vahoaka le nitenentsika le niantsoantso matetika minomino fatana izy a resy lahatra amin'ny zavatra aseho anazy a fa tsy te hanadiady tsony le vahoaka de lasa mitontona antsika zao hoe anizany tsiny nefa atsika androany mbola mijora mbola maneho le hevitra le nitadiaviny zareo ireo ihany le nitaky an'le izy daraka tamitsika fa androany atsika ny mahazo tsiny raha atsika androany ny mangina de tsy haintsony hoe iza ny tompona andraikitra fa izy ny tenen'ny mopera teo hoe tsy hijanona hijoro atsika mino afa ho tonga mitanjona ilaitsika ilain'le vahoaka sahirana le mijaly resantsika zay a ny afatra rehetrarehetra tadiavitsika inona moa ny zava-misy am'izao amy firenena efa voateninareo teo moa hoe tena manahirana ny mieritreritra ny zavatra mety hitranga satria hitatsika ihany ny manœuvre misy am'izao hoe misy olona mihazakazaka mametraka rafitra sadasada amin'ny ilavany azy fa tsy amin'ny ilavan'le fiarahamonina malagasy nefa mbola be de be koa tsy maty valavan-kibo de ohatrany hoe misy guerreny resakolona manam-bola sy le mpanao business zany eo a Madagasikara le vahoaka lasa victime de tsy mbola azon'olona zany hoe inona ny antom-pisitsika mety zay zany ny tokony tsindritsika bebe kokoa hoe ahoana ny atongava atsika
hoe ho tonga am'ireo vahoaka reo hoe ny hevitrantsika ny tiantsika tongavana satria todika amin'ny vahoaka malagasy ry vahoaka malagasy raha ny hery lehibe ananan'ny firenena ray dia isika vahoaka tsy resa raha mbola hoe mivavaka amin'ny vola isika de tsy ho tafavoaka de hifanome tsinety foana zany atsika tsy misy sakana tsy ho resen'izay hoe firaisan-kina zay zany firaisan-kina zay afatra omentsika ny vahoaka mitondra ny firenena vanina zay tsika vao mitaky hoe be deaibe moa ny tanora am'izao ho entiny zalahy ny hevitra hoe ny vazaha foana ny frantsay iny tsy nampandroso ty Madagasikara ty ny frantsay nanao an'izao de ny russe zany tena hoe anjely be de io miankina amin'ny souveraineté-tsika amin'ny fiarahamonina tsika amin'ny firaisan-kinatsika amin'ny fifankatiavana samy malagasy rehefa hitany zareo hoe tena miray zany malagasy zany tsy azo zarazaraina tsisy firenena vahina sanambaka atsika zany so mieritreritra atsika androany hoe alaina ny Ilzy Parsa de omenany russe na omenany sinoa de tafavoaka tsika fantako misy mahay manao magie ary misy zavatra nytenenin'ny pasteur teo zany ny mopera teo ny tindriko farany hoe raha tsy nisy zany fivavahana zany tao Madagasikara hatram'izay crise le hijorontsika hoe révolution nanomboka 72 91 2002 za mino tsy mpaminany fa mino efa nitovy tany an'Afrika tsika satria raha jerentsika na tonga ny Afrika ny ady be deaibe reny ny pourcentage ny hoe animiste le culture africaine tsy ny domine mihoatra n'le fivavahana tam'izany de tonga tany am'le fifamonoana izy fa taty aoriana hitatsika fa tonga saina ihany ny africaine de io izy manomboka mivoatra isika zay nanana tombony tamin'ny fisainana tamin'ny firaisan-kina tamin'ny fiarahana amin'ny samy malagasy tamin'izany indépendance zany niepotika atsika solahy ho tonga amin'izany situation ny Afrika tamin'ny 30 ans passé zany tsika 40 ans passé tsika ny olona mihay mandroso mahay mirahina isika hifamono hifankahala de zay le mampatahotra ary ireo mikirakira izay mitady vola tsy mety voky ireo androany mitady zavatra ny zanaky ny zareo ny famille rehetrarehetra rehefa manamboly izy zany andefasana anazy mivoaka any ivelany fa isika malagasy izay marefarefa fiainana rehefa ny fiainana andavanandro de hifamonitsika nefa tsy isika akory ny tompon'le hevitra fa hifamono satria maninona samby teo anana ny marina sy ny rariny aleo ny anahy jano koa mopera fa sao de lava loatra merci mostany mena mopera fitenenana maraparanako an'le tena hevitrako rizy mirahalahy dia minaraka ny volazan'ny pasteur teo de ny hoe tokony azo atao ve no mampijoro an'ireo ray aman-dreny ara-drazana manam-pahendrena na sy ho tenenitsika zareo pasteur tsy maintsy hijoro ary zay manko no manahirana ny ty raharaha ty ka raha ohatra zany isika mety manao hoe de aleo ho an'reto ihany no manao an'io fikaonan-doha io na mikarakaranyio tsy maintsy mijoro reo ary zay ny tsy apety azy de noho izany mbola tsy hety ihany fa hiteraka zavatra vaovaondray ary sanatria krizy vaovaondray ny zavatra iseho ka izay no entina de nizao ilazana hoe jerevy ihany ireo zavatra ireo fa aza atao ambanin'ny zavatra ho anareo zay mikarakara jerevy ihany ireo zany satria tsy maintsy izy hijoro ireo ray aman-dreny ireo tsy maintsy hijoro ireo
Ary ny hafarany fa zay fotsiny atahorako hoe ny hafarany raha toa ka tsy mena sehatra reo dia ny hafarany hisy zavatra hanahirana eo amin'ilay ray aman-dreny na da hoe ny FFKM mialatsiny be dia be aho na ihany koa ny ray aman-dreny ara-drazana. Raha tsy mahombona misy zavatra miseho eo dia tena hanahira ka izay no ataoko hoe hiatraika ty amin'ny fivavahana ny zavatra misy satria izy io ary nataonareo zao ary ny zavatra mety misy ka izay zany no ataoko hoe atsika mety manao hoe azo atao ve ny hamory an'ireo izy pasteur ny fanontaniany pasteur dia hoe tsy maintsy mivory reo ary tsy maintsy mitsangana reo tsy possible zany amin'izao zany hoe fehezitsika anatin'ny anaraha fotsiny zany ny anankiray. Ao amin'ny commentaire moa pasteur be dia be misy manao ny ray aman-dreny ara-drazana vao vidy vola, ao koa ny misy manao miady an-trano ny hafarany, misy manao hoe mazava loatra fa tsy afaka mitondra etikety zany etikety politika raha ohatra ny mpitondra fivavahana. Misy anankiray tena manaitra hoe tena mila diktatira mihitsy ozy eto vao afaka mandeha ity fa tsy vita ny mpitondra manana etikety fotsiny amin'izao na etikety religieuse. Misy commentaire maromaro zay entin'ny olona anatin'izay hoe système de rémunération efa maty io fa tokony hazava tsara, tokony hiara-miezaka ny gasy. Izay tena hevitrako anankiray zay mampatoky ahy satria ohatrany mety atao mitebiteby moa sy mety manahirakirana fotsiny ny zavatra zay mety no fampizarana. Ny anahy mampatoky ahy dia za matoky an'ireto tanora reto ary zay no fantary tsara fa tsika anie tsy ampy an'ireo tanora reo intsony amin'izao raha resaka ohatra hoe araka ny teniniko teo hoe génération numérique reo tafiditra anatin'ny planeta digital anie tsika noho izany reo tanora reo tsy misy hevitra mihitsy ny fa vetivety dia afaka mamorona zavatra anankiray zay tsy azo eritreretina, zay tsy vitatsika amin'izao atsika amin'izao io. Fa reo tanora zany zay atao hoe mitolona tamin'iray ka io tena matoky fa raha misy zavatra tsy araka ny tokony ho izy io tsy hijanona amin'io zany ny tanora. Jereo ny fampizaliana natao azy teo rainy, jereo ny famonona natao azy teo rainy, jereo ny hoe dorona ny volony, atao ary izy, atao aty izy, gadrana izy fa ngamona ampihemitra azy zany. Ary iny na hoe nijoro ny kapisaty na tsy nijoro ny kapisaty tsy nijanona zany ny tanora rainy, tsy nijanona zany ray, vonoky maty ho an'ny tanorazana rainy ka mbola ao anatin'ny ao amin'izareo ao rainy fa ny anankiray zany zay minisy matoky fa hoe tokony iarahana mijery hoe ahoana ny ahafahana mijery an'ireo tanora reo mba tena hanana atao hoe hevitra anankiray zay manana ny maha izy azy tokoa izy afaka hanara-maso tokoa izy ary afaka tena ataoko hoe hanery. Ka amin'izao mila mitandrina na ny mpitondra mila mitandrina indrindra, mpanao politika mila mitandrina, ny mpitondra fivavahana mila mitandrina satria aho ny réseaux sociaux tsy mamela mahazo tsony amin'izao. Io zany ny anahy ny tena anankiray zay ataoko hoe mampatoky anahy hoe tandremo ry zareo ianareo zay mitondra, ianareo zay heritreritra nyty atao hoe fanovana ity aoka hitandrina tsara mba tsy sanatria hisy zavatra krizy vaovao ndray. Fa io raha toka tsy mifanentana amin'ny zavatra zay nieritreretin'ny zareo nieritreretin'ireo tanora reo mbola tsy hisy zavatra ilamina eto. Ka izay no anankiray ho anahy manokana mampatoky ahy ary ataoko hoe mila ometsika hery reo tanora reo mba handray an-tagnana ny tena fiainan'ilay Madagasikara izany. Zay zany ny tena mba ataoko hoe fanantenako ary ezaka zay ataoko aty aminay aty Moronmania aty Ambositra aty za tena miezaka amin'ireo fivorian'ny tanora dia miezaka mihitsy mandeha amin'ny tanora amin'ny teny ry tanora mitsangana ianareo maizina anie no avinareo inona ny fanantenana isy ao aminareo, inona ny zavatra misy eto Moronmania eto, tsisy ninninina eto, fianarana zay nataonareo hatao aiza ka aoka nareo hivondrona, aoka nareo hitsangana, aoka nareo ary tagnana ny fiainam-pirenenareo fa izay no ho avinareo. Zay zany anahy ny tena ataoko hoe mampatoky ahy ary hoe mila mitandrina reo izay mitondra satria efa tena reo tanora reo
tsy hijanonareo raha ohatra ka tsy araka izay taoko hoe mba ahitany marimaritra ho an'ny fiainany a mba mampety ny fiainany a ny zavatra politika izay mijoro eo de noho izany a okareha aza sangisangina tsony reha okare mba hoanatra ny zavatra nisy teo reny okare izay a ny fitiavatena diso tafahoatra fa sondray a manahirana izany tsy hiteny ko rehefa avy eo fa de misaotra pasteur a misaotra mostanina makasitraka be dibe amin'ny fagnasana pasteur fagnasanareo amin'ny rahalahy misaotra anareo amin'ny rahalahy koa ny tsika zany araka ny tenen'ny mostanina teo de hoe tsika sy influenceur tsika fa tsika tena ezaka hoe ahoana ny ahafahantsika manorina fiarahamonina fitiava-tanindrazana tena misy a tena marina tokoa de makasitraka toy izany ihany koa ny mpijery atsika ny mpiaino a mpanaraka anatin'ny compte sy ny page rehetra Saotra mopera saotra betsaka ia ny a rafezo ngamba zay teny mopera zay dia mandray roa le izy hoe mila mitsangana indray mandeha ny tanora anjaranareo ny mandray ny dikan'izany teny zany olokendry nareo mila mitsangana indray mandeha ianareo tanora ary tohanan'ireo ray aman-dreny ara-potokevitra zany hoe mety hoe ataotsika hoe za mantsy tsy haiko moa mopera amin'ny niveauan'ny mopera tany amin'ny misy anao tany amoromanit tany fa na de tia lavitra ty ary zay de tena amin'ny olo isaka hoe digital numérique io a de tena tao anatin'le combat mihitsiny tao anatin'ireny le tolona tamin'ireny le hoe misy maty misy maratra de tsy matory mihitsy zay eto fa mifampita vaovao nandreny fa misy mandefa information ty aminay de mianso ary amin'ny anina de mandefa mifanaraka ny namana tatonga de révolution mandefa hoe ty mba misy rano kely ho an'le ankizy le misy tsy misakafo satria hoe zany hoe tena tao de ny zavatra hitako a avy ety alavitra zany tiky tenena fa tao anatiny tao koa ny fandray tamin'ny responsable any tanora tao a dia tsy nisy natoky tena loatra ndraiky hoe le tanora tam'le hoe le resaka hoe teknôlôjia zany hoe le fitaovana noentina le divana aloha tsara araka le teninao fa ny indro be fa tsy ataoko hoe indro kely ny indro be tsy voaka tsara le révolution dia nandeha rery zareo le rery resaka eto a zareo samy zareo tellement zareo natahotra de tsy nety niaraka taman'olona de nisy mpanao politika zay efa nanomboka nanambitamby andao hiaraka de zareo nyretire de lasa ohatrany hoe tena satria novisa mahatanora monde politique io hainareo tsara fa monde de requin io tsy kilalaon-jaza ozy fitenena nefany a mbola zaza entre guillemets mahatanora azy izy miditra ao anatin'le tontolo enjakenjana ka za mahita hoe le dio azo eritreretina ndray le hoe tanora sy ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ireo ray aman-dreny mpiarahamonina no mifampitatana za mino fa manome zavatra dinamika vaovao zay satria rato ny fahaiza-manao ny teknôlôjia ny akinga-tsaina ny tanjaka ny hery zay tsy ananany lehibe ntsony ato ndray koa nefa ny saina sy ny expérience sy ny fahendrena mino aho fa raha reo no hay tsara ny combine andreo a manome zavatra lasa lavitra kokoatsika noho ny teo efa navita le teo a fa azo atsaraina sy eritreretina zay raha toka hita fa ilaina andray zany zay ngamba miezaka manao synthèse ny tenin'ny mopera teo a mba ho voarain'ireo tanora sy ireo ray aman-dreny ara-drazana hoe mila anareo mitsangana daholo a izy mianakavy fa andoalika ny ranombary ary sarosarotra ny toedrara ngamba nomeko any mostanina ny teny farany de avy eo tsika manao tour de table hoe ina ny afatrareo farany my rahalahy de faranako rehefa avy eo ny anahy manokana tsy betsaka fa le natomboka ny paster resaka tanora de be de be namana tanora zay moa nisan'ny efa zokonjokony efa fotsifotsy voly araka de misy miteny hoe kivy satria araka ny tenintsika teo paster misy zany tanora nahazo promesse na dia resaka tamitsika ry taloha rehefa avy eo ohatra nahazo promesse de fa lasa fa ho an'le tanora le mbola miray hina le mbola tena kivy am'le zavatra mandalo a inareo zao a ny omena hery satria aza mieritreritra hoe
ny lohandohany na azo tombotsoa am'izao de ianareo ny very, ianareo ny force zay hoe mita be tsy resiny tsy lany mamba, ianareo ny force matoa tsy ny teny tsy ny tarika ny ankamaroan'ny mpanao politika sy le namana jokonjokony taloha navelanareo ny tarika tamin'iny fotoana misy antony. Donc hoe aza mieritreritra androany na de misy lohandohany na azo promesse zay tafiditra ao anatin'le système voafitaka na mamitaka, aza atao makivy, aza atao makivy, aleo atao lesona vao maika ary ny tokony ampirisika atsika nandalo tam'izany zay tamy fahatanoranay be de be mipamadika rehefa manao tolona zany fa tsy niemotra zay ary mbola mijoratra amin'ny foto-kevitra anay hatramin'ny androany tsy mbola hoe niazakazaka tady toerana ery azo atao zany raha nilaina fa hitady toerana atao inona moa, hiazakazaka andeha hina volam-panjakana sa hiazakazaka andeha hanao trafika, zay ny ankamaroany. Fa raha hoe tady toerana hiazakazaka anao zavatra mbola tsy amin'ny zava-misy am'izao aloha tena miala tsiny tsy manendrikendrika an'izaniza fa mijery le situation fanjakana sy le mpitondra am'izao fotoana tena tsy ao anatin'ny eritreritra ny zareo zany. Tsy haiko ny mety diso aho, raha diso moa de ny teniko no arina fa tsy za, fa aminay manokana tena am'le fomba fandraisana andraikitra fandraisana décision tena tsy am'le hoe iovo vonona iovo, fantatra ihany ny olona hoe vonona iovo, tsy hoe manaratsy ny colonel Mikael zay raha mitena an'izany. Teto zay nijoro hatramin'ny nijoroanay tamin'ny garde de la révolution niezaka nanome hevitra foana ny colonel Mikael hoe tokony atao an'izao io, tokony ho ravahanao zao, tokony manao attention am'izao, fa nisy nieny ve rehefa nampiaka-peo zay de voasokajy mpanohitra mialatsiny tsy mbola nisy fifidianana teo ary tsy filohan'ny republika koa hanohitra izay raha mbola hoe filohan'ny refondation zany dikan'izany nisy refondation ny tokony natao fa tsy tonga am'le refondation de le zay mitaky an'le refondation le fanovana de mbola tsy tonga am'izany zany satria mbola ohatrany tsy nangady le fondation akory ary de fa nampiakatra briky fotsiny. Ahoana moa hijoro le trano tsy horodana ka tsy ho lava resaka zay moa de efa manentana antsika tanora zany iray ina indray mandeha hifankatia hiady zay tanjona zay ho hitatsika eo ihany aza miazakazaka hoe inona ny tokony atao am'izao, tsy miazakazaka ohatrany natao tam'izany fotoana tany amy décembre janvier ny efa nitenenina na zary tany ampetroka efa niteny hoe tokony manao action isolé isaky ny faritra misy azy aza miandry mpitarika ny atsika manko ndraindray se mialatsiny mopera sy paster amy tena an'izay ndraindray le fomba nampianarina atsika ihany mahatonga atsika diso lalana raisiko ohatra hoe ny bibane tsy mandeha raha tsy misy lohany fa ny bibane raha mandeha ny tapahan'olona ny lohany de maty tsy miady akory le biby rehefa tapaka ny lohany fa rehefa ny biby manafina ny lohany reny de mahay miady ary ela velona zay aloha hitako mety diso za moa tsy ao amin'ny akademia malagasy zay matetika ataoky sangisangy sary tenana am'le namana hoe nano fiarahamonitsika io ary de lasa mpandainga mpamitaka daholo ny olona de teneniko hoe tsy gaga ve tsika mbola kely ane atsika tsy haiko am'izao fa taminay hoe ikody fety sy makany eny ampianarana ny ampianarana de rehefa lehibe ny olona fa mitaka de zay ny teneniko hoe le mijoro zay ndao amelona indray zany hoe fitiavan-tanindrazana ny fiarahamonina
de zay tsika ho tonga mitanjona ho tadiavina misaotra betsaka ary manao veloma ny rehetrarehetra misaotra mopera ary misaotra pastera amin'ny hafaliana lehibe moa ny firesahana androany no aingany hoe hitohy ary anetsika ny bazitsika amizay tsika fa tsy hoe tsika telo lany eto de tsika ihany ny tena hoe gardien de la révolution a diso eritreritra ny olona fa hitatsika moa zava-mandalana Madagasikara be de be ny mbola matahotra zay matahotra fa itsika moa masaha mivoaka tsy haitsika moa nitohany fa raisitsika andraikitra le mijory le miteny de raisina andraikitra hatramin'ny farany misaotra betsaka. Makasitraka be teny farany mba alohan'ny teny mopera misy teny mijery commentaire-n'olona ato de araroto kely le teny nalaza be tany Ambositra iny nafantaran'ny olona anao sy ny etsika natao niaraka tamin'ny gazety La Croix nareo tamin'iny le hoe nisy teny matanjaka be tany hoe mila fikomiana ara-tsaina ny vahoaka malagasy. Asa ahoana ny fomba amelaranao kely an'izay sady anaovanao teny farany moa zany alohan'ny faranatsika ento. Atao hoe reny moa zany ny anay taty Ambositra de anisan'ny tena hoe nitondra an'ireny resaka reny ihany koa tamin'ilay mba hoe ahoana ny tokony hatao satria zany atao hoe mitondra fivavahana tsy hoe mitondra fivavahana fotsiny mety arakaraky ny eritreritry ny olona hoe inona no azontsika atao hanampiana ny olona de zay no nampisy an'ireny fa fikimina ara-tsaina zany de hoe voalohany mila miova mihitsy ny tsirairay zay aloha zany. Eo atsika indraindray manko mety variana hoe am'le mpitondra am'le mpitarika ihany fa le vahoaka koa mila miova mila mikomy amin'ny tegnanao zany ianao hoe ndao fa ohatra tsy mety tsony zao fomba ataoko zao, tsy mety tsony zao fangatangatahako zao, tsy mety tsony zao hoe mena vary mena an'ty fa inona ndao tsika zay le hoe mikomy ara-tsaina miova mihitsy le vahoaka. Mikomy ara-tsaina koa dia tokony hahalala zany le vahoaka hoe izy no Andriamanjaka de zay ro nitsipihana tamin'izay fotoana zay hoe tsy de mety le hoe fitenenana hoe manam-pahefana miandry ny manam-pahefana nareo moa manam-pahefana fa ny rehetra ny manam-pahefana fa reo mpitarika izy ireo mpanompo izy ireo dikany teny hoe ministra volazan'ny pasteur de hoe mpanompo zay ny dikany amin'ny teny latina mpanompo ka tokony asapa zay rehetra eo anivon'ny firenena fa hoe mpanompo ary isika rehetrarehetra ihany koa de tokony asapa hoe mpanompo ny hafana isika raha zay no de minisy mahatoky fa zay ny tena fitiavana ny tanindrazana araka ny tokony ho izy sy fitiavana ny tanindrazana tena mahasoa ho an'ny rehetra rehetra ka de zay no entina mamaraparana ao anatin'ity fotoana androany ity fa de manolotra ny fisaorana indrindra ho anao pasteur zay tompon'ny pezy ary ihany koa mostanina zay miara-dalana atao anatin'izay fa tena mahafinaritra tsara de arak'izay hoe nirariana mba tsy hoe minisy matoky fa tsy ho izao fa amin'ny fotoana de mbola eo mandrakariva arakaraky ny zava-misy eo de ataoko afaka mifampiresaka ihany atsika mba miady hevitra mety hiantso namana ihany koa satria betsaka ny namana mba te hiaraka hijery hoe ahoana ny atao inona ny hevitra de mety hiantso namana ihany koa amin'ny fotoana zay mampety azy rahantsika fa de saorana be dehibe koa ny mpanao commentaire fa maromaro marina andreo commentaire nareo reo tsika koa tsy maintsy miaraka miezaka ka reo fiombonantsika ny minisy mahatoky fa mampisy vidiny an'izay fitiavatsika amin'ny tanindrazana izay de mba tena ho Madagasikara etan'ny fitiavana hanana ny anjara masoandrony ny tsirairay makasitraka be dehibe. Misaotra mopera misaotra betsaka atsika mihositana ankoa makasitraka amin'ny fandavantenanao fantatra fa zany ary no tena hoe vao avy any Antsirabe ny azakazaka nanenjika an'ity fotoana ity satria efa tsaro fantatrareo mpanaraka ny pejy fa vao tamin'ity semaine ity izy no nangatahako hoe hiditra amin'ny carte sur table dia azon'izany hoe tapitapoka ihany kanefa de tena noraisiny ho zava-dehibe le izy satria fotoana izao isehoana amin'ny vahoaka ary isaorana anao be dehibe zay mopera ary manantena tokoa araka reny efa nifampiresantsika reny sy zao niteneninao zao hoe mba hisy ray aman-dreny ara-drazana koa hanampy isatsika dia rehefa miampy ny feo manakoako farany mety mba hiaino ihany zay tokony hiatefany zany zay le izy fa de makasitraka atsika rehetra makasitraka ny mpanaraka ny fandarana zay fidèle au poste
raha malala ny lafin'ny Mégane Madagasikara nefa raha mijery ny compteur eto en moyenne 200 personnes tsy latsaka ny olona manaraka hitako en direct eto ny any ambadika tsy fantatra de midika zany fa mahaliana antsika tsy le resaka fa le fiainam-pirenena mihitsy hoe sao de mba misy zavatra kely mba niraisina atao carte sur table atao tsika moa miezaka tsy andeha amina resaka sensationnel na resaka fihetsem-po fa mba tena le olana fototra mihitsy no kitiana tsy moramora koa mikitika iny satria mikitika ny maharary ny olona kanefa tsy maintsy atao zany satria izy moa ny anao an'izany rehefa tsisy anao azy zay mba manome fisaona antsika amin'ny herin'iray raha sitrapon'Andriamanitra ho an'ny toyan'ny carte sur table dia mirary soa mopera amin'ny asa mandrarany amorony mani any hitanay ny asanao amin'ny radio ao fa tena asa goavana koa io satria araka ny tena hoe adiny ray isan'andro manao manao fandaranao fanentanana zavatra goavana be zany tena mankasitraka anao n'izany sacerdoce zany fa mirary soa antsika rehetra dia mametraka veloma mandram-piona amin'ny manaraka indray misaotra indrindra tompo mandram-piona. Mandram-piona. Okay.